hitanao manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Aleluia. Fa ny ran'i Jesosy dia zavatra ara-panahy, zavatra any amin'ny surnaturel io ran'i Jesosy io. Io dia mahery lavitra noho ny rany abela ary mahery lavitra noho ny ozina amin'ny rà mety any amin'ny tenantsika any. Mivavaka androany hiasa eto io ran'i Jesosy io mba hanadio anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mila raisinao am-pinoana io raha io. Amen. Tengakanao raiso am-pinoana io raha io e. Baiboly nge milazan'izany raha tsy amin'ny finoana tsy misy azahoana sitraka avy amin'Andriamanitra izy izy. Zay rehetra manatona ny tompo izy tsy maintsy mino izy fa misy Andriamanitra ary izy dia mpamalisoa zay rehetra mazoto mitady azy. Aleluia. Mahatonga ny valim-bavaka ndray tsy mety tonga satria anao tsy manam-pinoana an'ilay izy. Satria anao mety tsy mangetahety hiavian'ilay izy. Satria anao mety mandeha arano foana fa ity fiainana ity tsy arano foana fa mila mandeha amin'ny ara-panahintsika mba hahatonga antsika ahomby amin'izao fiainana izao. Amen na ve? Amen na ve? Zany hoe miankina amin'ny raha any anatsika any no mahatafavoaka atsika. Zaho manokana zao raha avy any amin'ny razambeko, avy any amin'ny ray aman-dreniko tsy tokony lasa mpanompon'Andriamanitra. Zaho manokana raha avy any amin'ny ray aman-dreniko, avy amin'ny zanaky ny dadanay sy mamanay, dia raha ny tena marina, mbola be dia be zanaky ny dadanay sy mamanay, be dia be mbola tsy mahavita trano, mbola tsy navita fiangonana ary mbola tsy nahazo fiara. Fa satria nahoana nanompo an'Andriamanitra sy ny vavaka ary ny diovany ran'i Jesosy ary tao anatin'ny fanadiovana ny ran'i Jesosy nisisika foana manompo an'Andriamanitra miezaka mifandray amin'ny olom-bohositra, miezaka mikonnecte amin'ny olom-bohositra dia tadidio tsara fa na dia naloto ary ny rako avy tany amin'ny razambeko any hoe mety tsy hatsangana trano mihitsy, mety tsy havita fiangonana, mety tsy hahazo fiara, mety tsy hovany tokantrano fa noho ny fisisiako manompo an'Andriamanitra vokatra fifandraisako amin'ny lehilan'Andriamanitra dia ny ran'i Jesosy manadio ahy dia misy soavana koa avy amin'izay manaraka dia lasa mahazo trano amin'izay amin'izao tsy manofa trano zany. Amen. Zany misy taona mivavaka mihitsy andreo fianakaviako ireo misarasara bady tsy mivany tokantrano fa mba nomeny tompo vehivavy mahafinaritra milamina tsara ny tokantranonay. Misy taona nitsofo ndray mandreny ara-panahy teto rano tadidiko tsara azo fiara ianao izy voninahitra ho an'ny tompo tsy nidify hery taona taorinan'izay nomeny tompo fiara zay voninahitra ho an'ny tompo. Aleluia. Ndao tsika te tanana mafy an'Andriamanitra. Mivavaka androany ran'i Jesosy anadio anao. Nizaniza tonga eto androany ran'i Jesosy anadio azy, anafaka azy, raisany razany ary mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ireo zavatra nanaraka anao avy tany amin'ny razambenao any, vokatry ny fifandraisanao amin'ny directe, vokatry ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreny ara-panahy dia ho tapaka izany izy. Hoia hoe ho tapaka izany zao. Manomboka misy raha vaovao ny anatinao any, raha madio any anatinao any, ny ran'i Jesosy any anatinao any, raha ny fitahina, raha ny fandresena, raha ny fahombiazana amin'ny anaran'i Jesosy. Jereo tsara fa ho gaga ny olona manodidina anao, ho gaga ny fianakavianao, ohatra hoe karazan'olona hafa mihitsy anao nivoaka. Mora loatra ny amenanao amin'ny anaran'i Jesosy. Asioteka siorakoraka mafy an'ny tompo e. Aleluia. Aleluia. Hitanao ny Baiboly milaza ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny fitahian Jehova no mampanakarena. Diva marana amin'ny anaran'i Jesosy tompo satria kely dia kely ny fotoanako eto rehefa aveo koa mbola hivavaka ho antsika. Amen. Ny fitahian Jehova ozy izy mampanakarena ary tsy azo ny fisasarana ampinany amin'izany. Dikan'izany dia mila tsy arahany alahelo. Hitanao mahasamy hafa ny olona anankiray na dia ataoko hoe mahazo vola be tsy mivavaka fa arahany trosa arahana problème be. Fa tsy ohatr' izany tsika manompo an'Andriamanitra. Tena mitanao mihitsy tena misy fitahin'Andriamanitra amin'ny asa an-tanantsika. Aleluia. Dia tsy arahana alahelo. Tekako anao fitahinao tsy arahana alahelo zany tena izy. Tsy arahana trosa. Ary mivavaka izay rehetra nan'olona trosa votsorana ianao ho afaka. Votsorako ianao ho afaka amin'izany. Mpampisambotra ianao fa tsy hisambotra. Ho lohany ianao fa tsy rambony. Ho ambony ianao fa tsy ambany. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Baiboly dia milaza any amin'ny Genesis 39 fa Josefa dia lehilahy ambinina ozy izy. Andika izay rehetra nataony tanana ozy izy dia nambinan'Andriamanitra tamin'ny asany izy, nambinan'Andriamanitra tamin'ny zavatra nataony izy. Andika i Potifara sy ny vadiny izay nipetrahan'i Josefa tena hoe tsy tia analan'i Josefa zany. Misy mpanampy ange na misy mpiasa ange vetivety tiany tompony alany, tompony tiany patron ny alany. Satria nahoana ohatra hoe araka ny idiran'ny olona tao lasa nisy masantoko na nisy zavatra tsy milamina tao. Lasa misy zavatra tsy manjary. Tompany hitanao manokana. Fa misy karazana olona tsy iza fa zanak'Andriamanitra ianao zasy ianao zany olo zany. Ianao dia olona ambinina amin'ny toerana izay misy ianao.
amin'ny fotoana ianao mipetraka amin'ny toerana anankiray dia tsy te hanalanao ny olona fa te hitaizanao foana satria matsapa izy fa misy fitahiana amin'ny alalanao tafidy tao anatin'ny tokantrano ao. Vavaka mba hainao zany olo zany. Zay no mampiavaka atsika manompo an'Andriamanitra. Zay no mampiavaka atsika mivavaka. Na ny fijanonanao ato fotsiny ary olona ambin'Andriamanitra reto ray aman-dreny be reto. Fitakosenanao amin'izy ireo, fifandraisanao amin'izy ireo. Misy fitahiana tsy zavatra materiel. Io ane na manana trano be tao fiara ianao, possible raha motika satana ka mahazo varavarana miditra izy, indray mpimaso dia potika. Be dia be nge olona manan-karena fa potika indray mpimaso e. Tompony hitanao manokana. Fa ny tena mahafinaritra dia manana an'ilay fanambinana ianao. Na motika anao aza ny olona tsy potika zany ianao, na andravanao aza ny olona tsy rava zany ianao. Ray izany tsodrano zany amin'ny anarana Jesosy. Josefa lehilahy ambinina, Jakoba lehilahy ambinina. Ny olona anankiray manana fanambinan'Andriamanitra tsisy oziny. Za tela zamana ninina alaina eo amin'ny fiainana eo, afaka ao alaina zay zavatra tokony alaina, fa le fanambinana manaraka azy foana. Fanambinana ao manaraka azy foana. Enao tsy azo pitena, tsy azo ravaina. Alleluia, alleluia. Tahiny tompo manokana antsika amin'ny anarana Jesosy. Zay mahatonga antsika mila misisika mafy amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Manino antsika? Mila misisika antsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ry havako, raha lasy anabavy hito amin'ity toerana ity. Aza miala mivavaka zany ianao. Aza miala mitiraka ity zany ianao. Misy sisi foana manaova le vehivavy kananita na dia efa nilavina raha tsy mety ny mofon-jazakely omena ny ambokely dia mbola nisisika foana izy ena ny ambokely mbola mihinana zay latsaka amin'ny latabatra ozy izy. Ohatra aty ianao izy ho an'ilay ambokely lay mofo latsaka eo amin'ny zazakely dia nisisika izy tao anaty fanompony nefa vehivavy kananita zany gentle izy. Tompony hitanao manokana. Amen na ve? Amen na ve? Fa nitahin'Andriamanitra izy. Misy isi ianao zavatra tsy azonao androany fa mety azonao rabitso, azonao afaka ray volana. Fisisihana amin'ny fanomponan'Andriamanitra anisan'ny fomba afana. Jereo tsara fa irota nge nisisika niaraka taminao mi taranaka vooziny izy. Nisisika foana izy niaraka taminao mi. Nisisika foana ilota niaraka tamin'ny Abrahama. Na dia tsy tokony ilota rao ambininy, na dia tsy tokony azo any boaza ary ilota vokatry ny fisisihany niaraka taminao mi satria le Andriamanitra nao mi ny Andriamanitra indray mandrentsika ara-panano ny Andriamanitra ao dia ataon'Andriamanitra amin'ireo ataon'Andriamanitra aminao koa satria anao misisika. Fa misy olona ireo vao tsy mahazo valim-bavaka karaha ny andro 2 volana 2 volana 3 volana 5 volana tsy mety azo koa izy raha. Tahiny tompo manokana ianao manko valim-bavaka omelety indraindray. Le kapokatody indray mandeha dia efa vita. Fa misy zavatra ilana faharetana. Mila misisika ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mila misisika ho ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ohatranay zao tena aza misy raha anapahako fifandraisana amin'reto ray aman-dreny reto. Satria asako fa mifandray amin'izy ireo misy zavatra tsapako miampita foana. Tompony hitanao manokana. Tompony hitanao manokana. Alleluia. Ny tena rena, tena fitahiana zany tsy ilay materiel azontsika ireo fa ilay fanahy ny fanambinana. Tikero sasanao hitsangana amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ivavako anao anatin'ny 10 minitra io ngamba. Ivavako anao zay rikaba yazota kamandrendelegebo anaty fekira amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Mankasitraka anao indrindra zay fanamasina. Vavaka izay Jehovah Andriamanitra amin'ity androany ity. Ianao ny asa mahereto. Ianao ny asa feno eto amin'ity toerana ity. Misaotra anao Jesosy. Ny amin'ny fotoana androany ity ko andeha ny feokira amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anao iratsontsika fa feokira andeha dia hivavaka fotsiny tsika hanapatapaka nyozina amin'ny raha avy tany amin'ny razambenao tany piteo amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mivavaka amin'izao fotoana izao sandraton'ny tanana. Rekabaya zeketekerebo shataka mandele bobobobobobo shekete. Librata bahaza katala mandelegebo rakabaya zika mandelebo rakababababababababa sekete. Fona mitompo amin'izao fotoana izao raha misy zavatra avy tany amin'ny razambenao mbola manarakaraka anao amin'izao ankehitriny izao, fona mitompo zany. Andriamanitra ako tapaka ny uzona amin'ny raha, ako tapaka ny zavatra manarakaraka anahy avy tany mety fijangajangana, mety fisototoka, mety baraka tsy haiko, mety fantranana narakaraka anao avy tany. Androany ianao tiky hisisika hivavaka amin'izao fotoana izao. Samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka. Vava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mety misy fahazaran-draty ianao tsy mety afaka, mety ndraindray latsaka foana ianao anaty fijangajangana, latsaka foana ianao amin'ny fahazaran-draty maro samihafa. Tika anao hivavaka amin'izao fotoana izao. Rakabaya libroto zokotorobo saka mamamamamamasia likarabaya zekete. Samy manao délivrance. Piteo reo karazana uzona rehetra le mampaloto ny ranao. Piteo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha vao zao doro amin'ny afo ny fanamasana.
teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo ozona rehetra tsy matafavoaka anao rehetra, ireo mahatonga anao miaina anaty fahazaran-dratsy, anaty fahotana, mahatonga anao tsy ambinina indraindray, mahatonga anao mba mikofokofoka, mba mitady ihany, tsy mahita vokatra amin'ny fiainana. Tikana ivavaka, rekabaya zeke telebosaka lebrotozoko torobosaka babababababasia libratabaka telebozekete rakaba vava sabato ambony tananao raha vorovozana angataony raha Jesosy anadoanao aveny tapondoka tany Paladis, aveny tapondoka tany Paladis, reketelebosaka marababababasia rikaba telebos diovy amin'ny ranao Jesosy ny ranay, diovy amin'ny ranao ny ranay, rano fijangajangana, rano fisototoka, rano finanana sigara, raha tsy matafavoaka, mahatonga anay rava, mahatonga anay mikofokofoka miasa fa tsy mahita mangirana, tsy mahita vokatra, rava tateraka zany, la avy tany amin'ny ray aman-dreniko tany, la avy tany amin'ny databeako, tapatapako amin'ny anaran'i Jesosy. Rekabaya zeke telebosekete rikababababababase labrotozoko torobosaka mamamamamasia libratakabaya zekete reketelebosaka mande rekabababababasea labrotoskorobosa vavamteny amteny tsy fantatra. Antsony raha Jesosy anadio, antsony raha Jesosy anafaka, antsony raha Jesosy hiasa amin'ny fiainanao. Rakabaya zeketelebo tsy manaiky fanamasin'Androany raha tsy kasenao. Rikabaya zeketelebosaka babababababas tsy manaiky afanayo raha tsy kasenao indra ilagny natako vantoko mba hiaraka hirana zany vetivety. Manaiky afanayo raha tsy kasenao indra ilakunyerinao tsy manaiky afanayo, tsy manaiky afanayo raha tsy kasenao ilakunyerinao tompo, ilakunyerinao tompo, tsy manaiky afanayo, tsy manaiky afanayo raha tsy kasenao ilakunyerinao tompo, asa nato ambony tananao hidy reto ny herin'Andriamanitra. Avy fanayo, 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 fanayo ilakunyerinao tompo, ilakunyerinao tompo. Asana ambony tananao amin'izao fotoana izao amin'ny anarany asana ambony tananao. Antsoko ny herin'Andriamanitra hidiny eto izao. Isam-batan'olona dia andray an'izany, na ny ankizy na ny tanora na ny olon-dehibe. Lay rano Jesosy, lay rano zanak'ondry, lay rano Jesosy miteny tsara lavitra noho ny rano abela manomboka midina amin'ny olona tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Anisa telo amin'ny anaran'i Jesosy manomboka hidina eto ny rano Jesosy ikorina avy any atapondoka tany amin'ny Paladis. Isa roa karabaya zeke telebosaka rasun Jesus, rasun Jesus, rasun Jesus, rasun Jesus,
rasondra Jesosy manomboka manadio anao zao avy any tapotoka tany apaladia rekabaya reketelebosaka bababababasia manomboka ho isy olona maro andrainy rany amin'izao fotoana zao manomboka renao hisy zavatra ho tsapanao any amin'ny tenanao any amin'ny vatanao any misy zavatra tapaka ray sondran Jesosy orakabababababasia libratakabaia zeketededegebô shakamamamamamasia saotra Jehovah'Andriamanitra raitsy to saotra fanamasina fa mamangany olona tsirairay avy ianao mamangany fen'olona ianao mamikasika ny olona tsirairay avy mankasitraka Jesosy eo saotra fanamasana saotra tombo fahety ianao saotra Andriamanitra fahety ny fanatry mankasitraka anao nindry zay Jehovah'Andriamanitra rekabaya zekete libro to sokobobosh amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola misy 2 minitra kely fa mandray olona ray fotsiny sitraka 2 minitra 2 minitra mangataka andry madama frise volo eo azafady afaka mba miakatra ty ve ianao azafady ngakaingana azafady ianao mihitsiny azafady ataotsika malaky alleluia ny anaranao azafady Silvana so manko Silvana ataotsika malaky le izy mahita ny Silvana nandeha teo dia za mahita ny Silvana manofy zazavavin-drano manofy anao anaty rano foana dia manofy anao zazavavin-drano mijery anao manofy an'izany ve ianao bizarre fa minofy fa tsy dia hoe zazavavin-drano azava le bizarre ohatrany hoe karaha hitanao le nofy zany ohatrany hoe karaha bloqué zany za bloqué agnatina raha tsy fantako mihitsy tena bizarre na za raha tsy mahavoa expliquer anazy tsy tadidinao mihitsy fa